Pifalina tupo na fanay tsanga na itondon si Zapenderanao. Italaw, itaray na. Miyaw sa linaranomas na linaranomay. Linaranomaga. Linaranomay zabatalis. Linaranomay pansakan. O katuko, nifto na duwan sa tina yun, banuban pinanay. Banuban fumafitir na yun. Anuban fatagaranay. Hindi na ito ko'y pananay. O katupo, fatukabanay ito rando ng numawisa at iyo ang pinanay. Namin nara bulasan, namlaf nara pasalaman, namlaf nara materials. O tupo, nagsayin-sayin, fiturantin na baysa at iyo. Ito itong nung sa Zapenderanao sa'yo. Makasita katupo, Deranao sa'yo, mandifun na sa'yo. Rifanai masinawahui Iraki Jesus itupu Isaya dikami labuji Afadaru watatau Rifanai masinawahui Fanamasno, panasanaw ay tin ang piyamas, ang pahirinay. Ang nugatang mas pananay, ang minay falalanatsaran, ang minaran de Jesus Christi. Amen. Apakah mas tuwira na isikiris. Haleluya. Mas marmang tamikin lun yung lagi kinomba izawin lun lamban tungnoon rani. Matingin, zuzuri yung lamban tungnoon. Sekali fangaga ka fara ni ba ito na vovoya at sekali zog ba ula bantong miara ba sekali tarito ni naran disusya tuga suet juna ino zamin fa ino le ula tsimiana na yin kiduna na yin ka haleluya asa bena ka kawis zaba ta sara ka nom na deman tazay na yin na mandusufon tukun ba mete ka tanzo ni nawe lantan tanzo Manova bici guarda una demande fufu na itumpue mi sarà com no. Zawe ci sarà com no zan. Amen. Kam ftona mo grava na Jesus li na no mirakla. Ma benul na chum dimeri. Jesus li na mo varano dvai. Beta benul na ngardianas. Farefa num ka usambur ngam Jesus kan tinin zanakul la demfat. Duzun bai boleh matam pianani nunyala katsinyar na di tamni chu. Am João faran zo de mamedja ka na chunoi fangatsiatsia ka satana ang ngatin nyun. Mamedja ka sabat is ba akiv nyun. Nina zeri matungan Jesus na piana chawin tandre uzun fienu nari. Anore matungan mafigunan garanjo marami tu kurang nul makaskeno. Mitwiskar na faninjeno. Mitmiskar na fangaratsino tanzavatra tovy amin'ny joro foana satria tsy feon'olona ny diranao an-danitra tsy koragnan'olona ny diranao an-danitra fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra ataovy azo antoka zay fiarahana amin'ny tompo zay ny tegna ko hoe dia miezaka foana mizara fahalalana manome anao karazana renforcement de capacité mba tonga anao hijoro
mahatonga anao tsy iontsina na ino kidona na ino kiatra. Ny alalana fa tegna mpianatra ny tompo ianao, mijoro foana ianao a ninina mitranga naiza na karakory ozinao hoe lanitra ny fety. Zany miavaka toe-tsaina sy toe-pona olona vorona nompo an'Andriamanitra. Mba imagineo le zany raha ohatra anao zany tia ny vadinao io a, dia zay olona miteny makasika ny vadinao io dia tsy voasarako ndraiky izy io. Misy miteny anao zany madamanao iny karan'izao, raha mosenao iny zao e, dia sanatria ny vava ve dia zany ilay ialanao anazy. Ohatran'izany nefa ny ataon'olona maro amina fiangonana zay vavahana. Raha vao misy olona mikoragno, raha vao misy olona miresaka, dia iny no misarika ny sainy sasany. Izy koa zany arao ka dia alaka moramora sy. Ny olona vonona ny an-danitra zany mila mamantatra tsara hoe inona moa ny zavatra ijoroko, inona moa ny zavatra ianarako eto isan'andro, inona moa ny zavatra ampianarana na eto, dia iny mitondranao fiainana. Ny tegna marina ny tsika ny tsy trano raiky, fa lanitra raiky, fa soavana raiky. Amen. Ny atongavantsika eto dia mizara ny fahalalana hoen'ny tompo anazy, dia aveo mamoty anamina. Samy magnano fiainana anazy. Fa ny arantsika eto dia fivavahana, fanompoana ny tompo. Dia mamengavy ianao zany mba raiso zay lesona tsara mazaraiko anao. Ampiaro ireo karazana fahalalana mba voarainao. Laza hoe amen. Androanitsika hiresaka fohy mahakasika ny atao hoe tandremo ny fitiavam-bola diso tafahotra. Somary teneny mihitsy ny olona akaikinao hoe tandremo hoe ny fitiavam-bola diso tafahotra. Manimba zavatra maro. Tadidio ravana fa zavana. Tsy hoe tsy mahazo mampiasa vola tsika. Dia misy ndraiky mety ko zany zay pasteur ampianarinao mitady vola io, mampianatra anao mitady vola za, fa tsy mampianatra anao hitia vola diso tafahotra. Satria raha vao mitia vola diso tafahotra ianao, dia lasa any amin'ny vola io zany fonao. Zany mahatonga an' Jesosy Kristy nampianatra hoe tsy mahay manompotompo roa ianareo. Na ozy anankiray tianareo, na ny anankiray hoanana. Zany ine mahatonga anahy miteny mahasahotrana anahy matetika amintsika zanaka. Amin'ilay hoe lasa namonjy an'izao ary e, lasa ny fihinany vavaka ary e, dia matetika amin'ireny miteny fa hoe anao ny afaranao anao zaka sady tsy antany tsy afarafara. Satana rehefa tia halala ny fonao amin'Andriamanitra dia ataonao mivezivezy ianao. Ataonao mivezivezy. Karaha ataonao olo mpifankatia regny, rehefa tia handrava an'ilay mpifankatiana ny Satana, ataonao mahita olo hafa anao. Dia amizay adinonao le raiky ty. Ohatran'izay koa zany amin'ny ara-panahy. Ohatran'ny hoe misy fiangonana ohatran'ny maretsiresy latsanao zany ary andeha hanala ny fonao amin'Andriamanitra nefa mpilan'ny Satana. Ka raha eo anao tsy mahinjo ifagnahanao anao, atsika iny rehefa raha mandeha am-piangonana karaha ataonao mandeha amina hôtely. Ianao misy hôtely tegna misy karazana qualité na sakafo mety be anao. Na anao rehefa tonga le plat tianao dia tena tsy tia hiala eo mihitsy anao tianao vary aby. Fa raha vao lasaka amina au restaurant anankiray anao zay tsy mety aminao lasa marary vavononao. Ka misy rehefa na fiangonana, misy mpanompon'Andriamanitra zay efa natao hiara-dalana aminao, natao hitaizanao, ary misy totrona hoe olona nirana ho anao. Amen. Ka mila mitandrina antsika amin'izay. Ka ny zavatra ho resantsika androany dia hoe tandremo ny fitiavam-bola diso tafahotra. Tsy ny vola rehefa ny ratsy, fa ambadiky ny vola dia misy fanahy ratsy miasa, antsoina hoe mamona. Avy amin'ny teny aramianina izy io. Io le teny nampiasain'i Jesosy tamin'izy le nimbona tamin'ny hazo fijaliana le hoe Eli lama sabachthani. Teny aramianina izy nampiasain'i Jesosy io. Teny pirenena izay manambara zavatra hoe raha io nahoana ianao no mahafoy azy. Zay le hoe Eli lama sabachthani. Dia nampiasain'i Jesosy koa izy igny hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo izy. Le mamona io koa avy amin'ny teny aramianina. Raha zavaina dia hoe Andriamanitra ny vola, na hoe Dieu de finance. Io zany ny fanahy miasa ambadiky ny vola. Ny olona rehefa voarebirebin'io fanahy mamona io tia mandanindany foana. Zay vola tonga aminazy io dia lany foana. Nisy an'ilay famoarana kely resapindray mandeha hoe anao zao voko tsara mianan-trano rehefa mamadary mamona io
mbola vitanao mangataka vola madamanao miavy 100 000 jam atao agnaty posy vola ianao voky teo nefa nasainy madamanao mbola agnampy sakafo tsy agnampy eky nivoaka kely tsy ampy filometre tragno anao nahita mofo menaka dia efa nividy zao ary olo mpivarotra mofo menaka reny mivarotra tekola koa ianao vera reko anao ampiavy deuxième vera analodigna tare koa nahita composé jusque anao tonga tampiasana lany vola dia mieritretra anao hoe nolo tsy mahay mitantana non misy fanahy ao dia zay lendresamy ray mandeha hoe raha mba misy vola atao mba aminao aza tonga dia ampiasaigny fomba mivavaha hoe jesosy eo raha kofako amin'ny rano ty vola ty ary niny fanahy ratsy tady asa mbataky ty aoka tsy anankely ny fiainako zany tsofoko rano tombo ty vola ty mba hitombo raha ohatra ka ampiasaigny mba hitondra fahasoavana amin'ny menakavy ary tena tanteraka ny sitrapona amen zay vao mampiasa an'ilay vola ary misy zavatra mialohan'ny resanao vola izy koa mbola misy zavatra manikitika saininao ao dia aloha raha tsy mandramby an'igny amin'ny tany na izy aseva ataony amin'ny vola na izy aseva verseny agnaty comptenao fa misy olona am'izao rehefa mamosavy dia vola io ndraiky nataony fitaovana andehan'ny misavianao dia à partir nandraisanao an'ilay vola na mivonto tananao na lasa niady tany vatanao na nisy fisaram-panambady na le varotra mihitsy lasa tsy zarizary lasa tafiditra tamin'ny fiainanao ny asany demona zay le mila tarevana tsara amaky andinitsoratra masintsika mpanjaka faharoa toko fahadimy zay mitondra baiboly mpanjaka faharoa toko fahadimy ovakitsika manomboka ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo mpanjaka faharoa toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo raha niaraka aminao ny baibolinao dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary izy taminy mandehana soamantsara ary dia niala taminy izy ka lasa lavidavitra fa hoy geaza zatoviny Elisa lelan'Andriamanitra ino ny tompoko namela fotsiny ty namana sirianiny ty ka tsy nandray taminy ny tanany ka tsy nandray tamin'ny tanany zay zavatra nentiny tsy nandray tamin'ino nahoana izy tsy nandray tamin'ny tanany zay zavatra nentiny fa raha velona kotsy ao dia hiazakazaka agnaraka anazy aho ka andray zavatra ka dia lasaky azy nagnaraka amin'ny namana ary no mitazany namana avy miazakazaka magnaraka azy izy dia niala faingana tamin'ny kalesy nitsena azy izy ka nana hoe tsara ihany va hoe dia tsara marao sa dia ratsy satria gaga izy ary izy tsara ihany kanefa tsara ihany izy kanefa ozy ny tompoko naniraka ilaza hoe ino rakehitriny misy zatovy roalahy ny zanaky ny mpaminany tonga ty amiko avy any amin'ny tany havony Efraimo ko masiny ianao no tanenta vola fotsy sy fitafiana indro miova ary izy namana ao ka nandray talenta roy ianao ary nanery azy izy sady name talenta vola fotsy roa tao anaty kitapo roa mba amin'ny fitafiana indro miova ka namitondray ny zatoviny roalahy zany ary mitondray zany teo alohan'ireo fa no tonga tao amin'ny avony dia nalay ny tena taniny zany ka napetraka tao an-trano dia nampandehanany ireo ka dia lasa izy fa Geazy kosa niditra ka nitsangana teo anatrihan'ny tompony ary hoy Elisa taminy avy taiza ianao ry Geazy dia hoy izy tsy avy taiza ny mpanomponao fa hoy kosa Elisa taminy tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'ilay niodina niala tamin'ny kalesy tsenanareo raha lehilahy mo andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tanin'oliva va na tanim-boloboka na ondra manosy na omby na ankizilahy na ankizivavy va izao koa niabokany namana dia iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay ary niala teo anatrehana izy ka endro boka fotsy teo amin'ny rampanahy enjana zany ifitiavam-bola daholo zany Jona toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina filazantsarany Jona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy mibako toy izao manao hoe ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Pasika
Jesosy dia tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka-menaka manitra nisy narina sady tsara ny sarobidy lanjany iray livatra dia nanosotro ny tongotra Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno nianitry ny menaka ny trano. Ary hoy Judas Iskariota anankiray tamin'ny mpiarany ilay efa hamadika azy, nahoana menaka io tsy namidy denari telonjato ka nomenany malahelo? Ary izy no lazany tsy noho ny fiahin'ny malahelo fa satria bangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anaty. Matio 7:20. Matio 7:20 ny andininy 7-5 izay mivaky toy izao. Ary Judasy ilay namaty azy raha nahita fa noelona Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny olona ka nanao hoe nanota aho satria namaty raha marina fa ireo ahoana ino zany fa asanao. Ary no natsipony teo amin'ny 30 vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nananton-tegna ka maty. Timoty 2:5, Timoty 2:5 andininy 7-10. Timoty 2:5 andininy 7-10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary zay tianankarena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandriky ary ny filanamaho tsy misy antony sady mandratra izay mandenika ny olona ao amin'ny fandringarana sy ny fahaberezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsirehetra. Koa ny sasany izay fatrapotady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindona ny tenany tamin'ny alahelo be. Ray masino mampamasina ny amin'ny fahamarinana fa ny tenona amin'ny fahamarinana. Amen. Eto ravagna misy tantaran'olona anankiroa. Tsy izy fa tantaran'ny Gehazy dia aveo tantaran'ny Judas. Zareo roa lahy reo samy nanana patron, nanana lehibe, nanana pasteur zareo. I Gehazy nanana ny Eli mpaminany, fa i Judas nanana ny Jesosy. Ary samy main droite zareo. Nisy zavatra nitovisa na i Gehazy na i Judas. Samy rava fiainana zareo noho ny fitiavam-bola. Jereo tsara eto raha vakinao bokon'ny Timoty 2:5 izy tsy miteny hoe ny vola ny fotron-dratsirehetra. Ozy hoe ny fitiavam-bola ny fotron-dratsirehetra. Ahoana moa zany satria mety misy misanasana be agnatetety karakory moa zany paster magnavaka ny hoe vola sy ny fitiavam-bola. Ohatra zao noho ny fitiavam-bola ny sasany mahavita magnaratsy olo izy mba hangalany plasy ny olo eo. Ampediviny amin'ny vadinao anao mba hangalany ramosenao, hangalany madaminao. Zay ngamizy mahitsy tsara be satria anao tiany. Dia karan'izay noho ny fitiavana ny vola dia mahavita manimba fiainan'olona isika, mahavita mandratra ho avin'olona satria misy intérêt tiano azo. Zay le fitiavam-bola. Fa hafa ndraiky anao toy miasa manano mofo menaka amin'ny fômy roa mandregny jusqu'à misy mbola mivarotra ndraiky amin'ny fôla amin'ny roa aly. Tsy hoe fitiavam-bola fa mitady vola. Fa le hoe manao zavatra anankiray anao mba azahoana vola nefa manimba fiainan'olona. Possible anao mety mahita pokatran'olo latsaka dia midiavanao. Sady tsy mivolabolana misy mahita sa tsisy mahita. Fitiavam-bola zao zay. Igny le volazan'ny Baiboly hoe fototry ny ratsirehetra. Fa na i Jesosy araka eto ambony tany nampiasa vola izy koa take igny hoe i Judasy ny mpangalatra ary maka zay miditra sy mivoaka tamin'ny kitapon'i Jesosy. Donc zay mahatonga Jesosy nampiasa vola afitsika ampiasaina ny vola. Fa ny mitia vola izy tafa ohatra igny no volan'ny Baiboly eto hoe fototry ny ratsirehetra.
Izy roa lahy dia samy rava fiaina. Na izy teo Gehazi, na Jodasy, samy rava fiaina. Izy roa lahy reo koa dia samy teo akaikin'olona ngeza ara-panahy. Sady nanana na izy azy. Eli zany ene raha vakinao tantara nakatra velona andeha lanitra. Eli zany zay raha tiany atao tanteraka. Ohatra hoe misy olo magnadalodaloana natsahany afo tonga dia misy afo mety reo. Nampisaraka ranon'ny Jordan, nanangon'olo maty, nanasitaka marana, isan-karazany zavatra nataony. Or nefa ny Gehazi mavozo safidy, mba nitsikiny vita, mba nandeha niasa teo akaikiny teo. Izy io anena mba misorana Andriamanitra anao, raha mba misy olo maventy, magniky anao hiara-iasa aminazy, fa soampana zany. Varavarana misokatra zany. Ka teto dia nisokatra tamin'ny Gehazi ny varavara. Nisokatra tamin'ny Jodasy ny varavara, fa tsy hainjareo nanaratra n'izy. Akalesina makasika an'izay tsika androany arivo. Samy teo akaikin'olona ngizabe zareo, sady nanana na izy azy daholo. Tsy nisaraka mihitsy reo. Gehazi zany hoe tsy nisaraka tamin'ny Elisa mihitsy. Teo fo, miaraka teo fo. Ary tena tsy mifankafoy. Zay ahitana ny maître tsy maintsy nahitana ny elevy. Zay toerana ahitanao ny Jesosy tsy maintsy ahitana ny Jodasy. Ohatra hoe mividy paty polo iny zay dia angala vola koa. Ohatra koa iny goma mafana mandray. Dia fi Jodasy zany mandeha bazary agny mividy hena. Laha zay ny 7 kilo hena mividy nefa 6 kilo. Jodasy zany magnano service na asa. Zany niasa. Satria izy mikirakira vola. Niaraka teo foana zany dia karan'izany koa Gehazi niaraka foana. Zany hoe amin'ny volanitsika hoe kapekin'ny Elisa i Gehazi ary kapekin'ny Jesosy i Jodasy. Zay toko izy mazava amin'ny matsara. Tenena miakaikinao hoe mazava aminahy. Ay tompony ianao. Ya. Izy ireo ihany koa dia samy nanana ny lehibe. Ary nanana ny lehibe ny confiance ngezabe. Samira fa mba makalesina ao anatin'ity fampianarana ity satria tsy ny olona rehetra ny voatendry hoe ho akaikina grand. Tsy ny olona rehetra ny voatendry ny hanompo grand. Anao nendray no misorana Andriamanitra mety misy amintsika reo zao mety miasa anatina toeram-piasana ngezabe, anatina boaty ngezabe. Dia ianao nefa mba anisan'olo mba tokisan'olo anatin'ny toeram-piasana iny misorana Andriamanitra varavarana misokatra ho anao zany. Nananany Davida mpanjaka kapasité ho mpanjaka dia satria nisy mpanjaka nanokatra varavarana ho anazy. Natongavany Davida tanaty palais royal na tsy tonga dia roi fa nanompo roi. Dio zany lesona zany. Atsika nindray raha mbola ao anatin'ny setrin'ny fanompona aza mihevitra mihitsy hoe nandeha vozon'olo na nataon'olo iny fa en phase de formation anao ho amin'ny toerana io atsoatsy. Jerevin'olona mpanan-karena fa presque olo miasa tamin'ny mpanan-karena daholo. Ny olona manana varotra presque olona miasa tamin'olo ny varotra. Ny olona lasa chauffeur presque olona ety chauffeur karaha. Azo izy asa namidoko mampiasa camion dia ny chauffeur na camion koa presque ety chauffeur anakatra. Ety chauffeur izy niditra teo. Fa tsy voatery raha ety chauffeur anao rano dia ho ety chauffeur mandrakizay mety ho titulaire anao rakitra. Izay ny zavatra nisy tamin'izy roa lahy reto. Gehazi dia niaraka tamin'ny Elisa foana n'aiza n'aiza. Eny fa na dia miditra anatina lapana mpanjaka azy Elisa dia eo foana koa Gehazi. Ohatran'izay tsisy malaka koa Jodasy. Satria ny volan'i Jesosy mihitsy nankina tamin'i Jodasy. Izy roa lahy reo zany dia olona natao andiny. Successeur. Zareo zany tokony nandiny hoe raha vao miaraka teto ambony tany indray Elisa nandimy an'i Eli. Haintsika tsara tamba l'histoire. Elisa tena olona loyal devant Eli. Dia nalaka olona raiky ndraiky koa izy zany hevery mba hitovy tamin'ny raha nataony iny nataony Gehazi. Dia Gehazi nefa ny tokony andimby an'i Elisa raha ohatra misy fotoana nandianan'i Elisa natsoran'Andriamanitra Elisa dia tokony Gehazi nandimby azy. Vakio tantarana fa Elisa ny tsisy nandimby. Eli nisy nandimby. Fa tonga tamin'ny Elisa tsisy nandimby. Dia raha tena atao koa ny famakafakana baiboly dia tokony Jodasy mihitsy no andimby amin'i Jesosy.
Karaha nataon'i Petera voateny aminao naorona ny fiangonana tokony tany amin'ny Jodasy zegny ny nandeha ndesiny raha tsy ambitiny ananjy nanaiky nampiasainy devoly izy dia lasa Jodasy mpamadiky ny agnarany nefa izy ny tokony ho successeur. Atsika indray mieritreritra hoe raha mbola bekobekony agnatina sampana na mety hoe tezeny paster amina endriky isan-karazany mety bety ianao mety voateniteny ianao mety natao an'izao ianao dia zany zakona fa divotsy ny olona tena hivavahana am'ireo divotsy ny tegna karaha teo mety miasa amina toeram-piasana anao mety sendra patron masiaka aza raha iny asiaka ananjy fa ianary fo miasa iny fa tsy hainao ndray andro mety anambady patron anao mety anao mihitsy le patron efa zatra raha anao tsy sarotsony mampianatra anazy. Amen. Samy ratsy fiafara nefa revana zareo lahy samy ratsy fiafara geaza lasa boka monitarana ratsy zany mbola ny eo mbola raha hafa fa boka monitarana ary Jodasy nagnato tena ratsy zany namono tena nalakatady izy le teny vakitsika teo ka mila mitanana tsara ianao raha misy olona manaiky anao anakaiky anazy io zany revana anisany zavatra mila tandrema ny fagnakakezana olona na anao koa raha mamitandrema raha misy olona manakaiky anao tsy possible mety espion io mety olona andeha akafana anao io mety olona tonga andeha animba anao io ka raha anao mba tonga mba nantsolo olo maventy ara-iasa aminazy tandremo tsara na hatramy famindra hatramy teniteneny maro nefa revana ny olona mba hanokafany olo maventy varavarana iara-iasa na hoe mbo eo akaikiny naitsapaitsika ndraiky fahaiza amin'ny korano karaha mitady dio fa ny atonga ny firenao isana karaha le lesony anarantsika etifona isanandro ny fanomezan'olona fitokisana aminao ny fanomezan'olona tomba midy aminao zany ihany no manokatra varavarana sy mitondra fisanana fa raha anao karazan'olo tsy mamisy olo mba matoky anao tsy mamisy olo mba manome tomba-bidy anao dia mbola ena be vo iova ny fiainanao mahatonga fiainan'olo araiky miova zany ny fitokisana sy tomba-bidy ireo revana miantso fanajana lasa ajain'olo anao lasa manoko misy olo miarahaba anao nefa mety tsara nanon'olo anao zany mety zay de manombo hoe miarahabo avy taiza misy olona amle fitokisana misy olona amle tomba-bidy asadiny mandratsay zany karaha anao zany zao mba mety possible mety ekena mpanambola raiky miara-miasa aminazy nomeny fitokisana anao zay ary nomeny tomba-bidy anao zay aza lefa ny amina vola izy na akatyle karaha moka tsy ambotrina serome zay moa mihitsy ataoko lamara koa lamara kafena karaha moka koa de tsatsony ndraitsika rehefa miresaka karama dia any fogna nora misy zavatra io revana natao ianara hoe mianatra anao keo fa tsy eo mihitsy nandraisanao vola nandraisanao fa mianatra anao keo tsy tsapatsika raha karanjany dia anana vola fo ndraiky andehanany satsika dia lasa raha dia rehefa teto i Jodasy tsy fantany fa formation teo nataony teo e fa tsy mbola fotoana nanazava mihitsy i Elisa hoe fotoana tokony andraisana akanjo sy vola vazozy dia agnatoro izy agnanao anao mbola mianatra dia fa zany sady raha mamasaka lohana raha noho ny fitiavana ny raty nefa dia nanana avenir tsara be nanana le manitra programme tsara be nanana antso tsara be fa noho ny fitiavany fandehana io raraka tena nana engany mba tsy anisany zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tsy ny olona rehetra natao eo amin'ny toerana misy anao io tsy fantapaiza le toerana misy anao tsy ako aiza anao no miasa maro pitsiritra niny io e so dia anao variny ary ny fiainana dia feno karazana test misy tonga anao misandratra ny fisanatany io nefa test misy tonga anao mety mahazo vola be i vola be tonga aminao nefa possible test afaka avenao tagnatin'le test misy viavy araiky tagnaty baiboly tao vadina mpanjaka tsona hoe Vasti nay andro raha misenany zany mba nandrasana fo mba hitina raiky izy zao maro madamana viavaka zegny tsara mba ny geste zegny mpanjaka zany hoe manana Vasti
Inga, da onde? Sauxe na aiza, aos dois. Da sumaita na bugamana não. Ah, não. Na minha filha já me vestiza. A nossa raia diabo vai entrar. Ang susunod mo na awis. China de existiaban na kipanzaka. At isa ni sinete ito ba biyang saratare, ulunyan at ulmayan zo, mayan rin, za fatan fa swaba nga ni matunganan takik ni panzaka tiwe. Testanen na tungatewe, raeltis dikan karanzani na muizan tukachani, at natunganan ni virna ulang chut, ano ulang tapos klase ang buong bewe, vat na panzaka. Premier dam. Asal kamu jangan liswa Mish po na tsika na manzar test. Jere basti niyev jafa tsimish masu. Azam dawol ni fishe nga tom devule nga tinulare ke refati ang kravo. Jano na tsima vita no katu. Ko karano don ne pene tsaka na lusti ko na tu. Ko karano dawol ne dera katu. Ko karano dawol ne pim jabe katu. Di niyev tzan basti fa ko karanan zan der jabe. Tsima masu. De iman za kutumis. Dégagez panzaka. Tis pardon, tis fialantini. Erneke ujeno. Za viadaka za ujeno. Isi za kututan zan ne. Zema tu mana tentebe. Ramba misur ma vint manike no yara yasam. Ramisur ma vint manike no bande yo teken. Maezan petkatsa. Kafaswat mo vamna leman tuste. Haleluya. Bale vunzan nós com dúvida para vulnerabilidade, jogo para vir para não jogo. Jono momiasa ele me perdonou, cis vai para pecheto. Atra meka, ratstana. Atra meka, ul mamia hani mano. Is mamel mano mupchin blok jinare is. Is ne que deve change no minha refabate. Is ne to no resape, is no calai. Mis mautanzan na natin na figuran sa loob. Ipasteran mga may turtinanas, mga may revelasyon, may bapagawanas, mga piyantin na hindi ito ba sabihin ng bakit. Anong zan, itito tanzan, itito nulang di lawas. Tayo ito po nino. Yung ganino ang di lawas. Hallelujah. Sam rats kaya paano sa ito izrola, nifte pambul. Usan lecture in français, désir non maîtrisé. Désir non maîtrisé. Nous le ressentons le désir. Mais il faut maîtriser. Nisa, na no keso, you look at mo you, man désir ni. Sera tiang ni telefono. Fat sera diam tel telefono ni katono daw. Tiavo funo rehetra de man. Tiavo funo rehetra fivavahana ataonao fa tsisy zavatra fa tafasisika ke zany. Haleluya. Ay tompo ianao hoe ny toerana misy fitiavam-bola revana de feno fagnandevozana. Andevozony izy io le olo. Toerana misy fitiavam-bola feno fagnandevozana. Zay maharatsy azy. Lasa ny vola no mibeko anao. Zany matonga olo nano lahady ary tsy manembavaka. Ena nina zay manambavaka iny manararatroatroatrena manokatra tsena tata. Ity. Ny sasany fotoana tokony hanompoly n'Andriamanitra voana regny ho avakeo la anaty voana. Tsy votsitsika ka. Zany izy sady tsy nandeha nivavaka io la anaty voana itsy to.
Smartele mură-mură de gând, mări vocal, curaj așa. Dar e după nenu. Marea va în fi falinul, mi-a îndemnă vola. Ragăți școală de facem mâine. Arzama fandătul mi-și tensiună de că faci școală de magă tensiună. De faen, zana în zani raiu, alegeriu, am dat un pac-pache, boală fără borbulă tab, de strabă tensiună. Se uita tensiună de mână. Ai după de lua. Mi-și fi falinul lăsat să-mi ia când am niu. N-a până tu ca ceamara. Mi-și facă nici viermură. O văciți ce-și vorbă? Tău până vănonă. O mi-și vorbă? M-am bătit și l-am zic că-i mă nifă. Jimis. Că la ce mă nou, eu le ce scuți vorbă. Am un ce vorbă. Jimis mi-și vorbă. Nu va că de tine afară, de ce și vor. Nu e ce număr noi zic eu nu fie. Niște economice materialiste. Buciele vură de vânt. Ați chiar mă nucunea și mă îndrăgea toamnă. Ați de dire nu fie, nu fie, nu ce dire. Fără vă și voră de ce-am legat nu le cimbă la ei. Ori tutua. Ce-a ni totul. Ori tutuși. Ce nici vorbă de ce totul care n-au făcut tot. Mă n-au tot. Eu vă dau în reacțiune. Că mi-și unul țărzan. Beda benzi falinul la mea când am năvor. Ce mi-e nici fie în răță mă-i tăvor, o de când eu. Aleu zănțim babă că tu zici și voi. Aleu la care ne de nga vum în înrațeam, nici mă zonă volă. Ce problemă n-ați misei că tu zici și voi? Ce problemă n-ați mangal că tu zici și voi? Ce problemă n-ați manut? Dar nu era înțeles, mă, il est prêt à tout pour gagner de l'argent. Vum mă nici în înrațeam, mă zonă volă. Multă nisi ragara examen nangatu no pumas bampana kare pongati kan ni zaman de jir pumas ni ibu ke vinta dapo ni no bayi me ngatu haro misal mayara haro misal karanjo yulira mai zizmo na pajarini ano ne derdale info se pomoro una no kiflex tsile tianzan do Nazar itu belum bertinjau. Ada nuansa. Si possible que pemilihan itu masih memang panjang, lebih jauh cuma jauh. Ano de azam berkurang. Azam itu memastikan dan memastikan. Ada azam membangun rumah di mana, Yesusen cuma itu. Melonitan Yesusen ya no malu saja. Ano sa ito na tsaka Diyo ba niya kapag tadagapan tadagapan tsaka Diyo sa chikalag ni kini nangin mo nagpasteri tapon kapan izama sa nov susunod ng arikano ka bete kanula votes tam narakaranzan lasay nul varim Ismael Job Lasai nul fi ranna after manuanti lenga zani. Kona inampatari si chimpet kam chamur booms. Kona na enzani chin duka basen rano. Mo nakam gila. Lagi Jesus itu bring doktor. Ano radale niku. Left navigation sa sinenjan bolis na number 2 waktu masih tenang itu. Ya, left navigation bolis na number 2 waktu. Jadi hindi ko je. Ya function yang miko. Kadit sa tawar ko rin. Sa wuko. Ay hindi so sino.
Dia iny zao mitranga tamin'ity mba hampanakarena dia ny condition voalohany nasiana fery tamin'ny tongony agosy. Zany manao zany condition hoe anao tianambola ia aizy koa zay asivana fery tongotra anao agosy. Dia nikely iajina ino na nitiazo vola ke nitobaka amin'izay moa ke vola nitobaka nenanambola ka arakaraky ny agnezany fery iny vola miditra malevonogena zany raha vao kelikely fery io ino raha vao misakaiky fery io mety maro mitobaka arakaraky ny agnezan'le fery vola miditra. Les conditions faharoa tsy maintsy mandeha raha karaha viavy io ninga isam-bola mora laty be anon ratsy tegna tantara marina volamanao zany zavatra témoignage nataona olo izy ty dia mba zaraiko aminao isam-bola maro ry avana ny zavatra hita agnatin'ny fitiavam-bola io nagnano deriana ony dia dana jerevrevo mandeha mpimasy mba azo mavoly ratsiratsy fiafarana anao patalogna ndraiky raha mangalangalao tsy manfandeha sasany boka tsara mo hitanao hoe mpimasy zany kale mba zafady izy koa misy mpimasy ake tsara manaiky mpimasy mananjary raha motorona dia ronaeko amamama mananjary ireo presque raha ratsy na izy makota na izy karanjany tsisy ray mba hoe mba hitanao dia jerevo moa fa raha vao tafiditsy lalina amin'io jerevo regny mpamosavy mpimasy regny misy contrat ona atao agnatina 2 taogno tsy mandro zay zany manamba fiaina dia ino amizay raha ataonjareo vao mahita tovitovivavy mandalo agnarabe dia mitolotolo mitovivavy manamitsôky tovivavy dia nitovivavy koa raha misy mahay vavy amin'igny anao ka le nasiaka anazy satria ny afahanjareo milibéré force agnatina siaka misy le tovivavy toy izy vao meno atakiny dia tratra voana mbala velo hoe mbala maty tatona tsy diary zany e zao raha anao zany fanaina amin'ireny zay nena ampianarako anao isan'andro hoe mila souple aza bevava aza tia manevateva olo aza tia manambanimbaly olo fa mila souple mety misy olo magnano mbola tsara mbola tsara tegna mety misy tegna diany tegna fa nendregny misy amitsika reo azo fa mivavy faraben'olo jerevanao tsara moa zay tampinao zay simbola tsara fa mitsara après tsaka 5 secondes izy mamamaly bonjour jerevanao nanao va tampinao jusque là androlale izy olo zany tsara bilala idireny zany hoe firy minute ty zany hoe mijery zany hoe olo karan'izao ihany no rabeko jereva amizay raha tsy manjara atao zany tsy mandro amizay agnatin'ny 2 taogno mba le vono angenao ata tsy nangoletry nandraigna foana manenjare 2 ans farafakely dia zany nefa izy mitorona na clarisy eo izy clarisy arogny ihimbo nobitra anany jiaby ndraiky dindrana an'izany amin'ny clarisy dia raha vo amin'igny amizay no manome paquet anazy tonga dia mandehtra aminao ifamosavegna tao satria reo zany tsy mahay magnano raha ohatra ny mampavignitra olo dia re markeo ny olo mamosavy anao fa ataony zay raha mavignitra anao dia tsy mandehitry raha ataon'io raha tsy vignitra anao ny fasiana zany a milibéré am'le heriny maiziny sosonao izy zay na tonga ny jesosy amizay teny reseo amin'ny soa ozy satria tsisy zavatra fiadivanao amina aizy raha ohatra ny fahazavana fa raha anao mandeha mitany samy maizy eky ny any eky ary akôla refa fa raha nitondra labozia mandeha koa anao vita ay ny tompony anao zany matetiky mahatonga anaravo olo zao mandramondramo anao valimora ireny zavatra fanarako anao regny ane misy lanao ananjy regny ray andro ary zany natonga ny Jesosy koa niteny hoe endre tahaka ny menarana fa indrena menarana zany manginy fa tsy be oeraoera fa anao nefa ny
sady efa mpivavaka be mbola raha lelany fô manaranaovaka tena reko mora taken'olo amin'ino fa mba soa he kalma eo anao zany mba te mipetraka tsara tsy tetay bombony tainy tompo alleluia maro lafa man'ny olona manambady olo tsy tiany milera iainantsika io noho ny fitiavam-bola anao tsara nahita komba vieny vazaha ty tay bazary ndraiky miaraka aminany vazaha ino mibekabeka magnanio mandeha izy nefa mino manjary zamame anty da fofoatigny ka hoana kosa olo 99 ans va itsefotsinjolafo ka fa zany le olona dia misy geste tenazy vazaha zany ako anabola tsy osikosoka basesana rehefa fantana azy vazaha fitiavam-bola fa tsy fitiavana moro normal zay babanao ka nitsodraronao anao tsy anye tsy manao fa tsy tidafy nitsindrolava ce n'est pas une bénédiction mais c'est la malédiction ay tompony ino ma artatsan'izany le hoe na ray aman-dreny ndoky zany tsy manambadiny veka izy be tsy matako karazeno déjà anao zazy miafiafy nefa mba misy le mbo tiany igny mia nefa izy le mbo mamaminy fondrany raiky ao fa anao ray aman-dreny aka nako tsy ministre tsy mety aminako ministre fa monjeny vinambiny nako tsy anao tsy mety mety aminako atao vitiko midevanitra amitsika mina tomobily anazy anareo minina bicyclette tsisy tomobile raiky zizeny aminy maro noditra finaravaka-tsady amin'ny fiaina manambady olo tsy tokony ho vady noho ny fitiavana ary zazy ive lasa misofra nagnaty tokantrano satria ny lehilahy na ny vehivavy anankiray nahilikilikinao tamin'ny voalohany ho avy ny fotoana azo ainy io dia andeha agnilikiliko koa io azonao zany ary zany matetiky mahatonga andreny karazana lehilahy na vehivavy mirevolte taty afara satria misy raha niaretany elabe to miaritry vavan'ny mamanao izy miaritry vavan'ny valilany izy miaritry vavan'ny fiarahamony izy dia raha vao nisy fotoana amin'izay nafa misy style nampandriny elatry lasiny izy nagnema egny am'reny noho ny fitiavam-bola maro olo manambady olo tsy tokony vatiny hita zany ravana amin'ny fiarahamony lasa tsy manana safidy tsony fa e zo mpanambola na boka ra dia ny sasany zeny goty mona ny zalahy ty vonivakitsika ty akanjon'olo boka moratoro nandehanany namana tagny amin'ny elisa nge no miabokany na mena akanjondro miovôringa raha fa misy geste sy misy firme ba XL sy misy olo boka babegana fotsy mbola nantibavy mbola manjary iareta hoe tony akanjo nantibavy na hoe akanjo nantidaly mafofo nantidaly zany eke izy ko olo boka zala maratra misaigny mandelika fa de nalay nigeazy hita zany nigeazy folo nireta tsy nahazo lala be tsara be fantany tsara be zao natongavany olo io tandakoro hoe nde agnino na rary miaraka amina bokany akanjo anazy ndraiky namely anao naleno satria be izy naiva le fisainana mihitsy nefa any amina fitiavam-bola dia lasa nandevozi-draha zay volamindreo hoe ny toerana misy fitiavam-bola feno fagnandevoza za fo mahita karazana fombafomba karanjany any amin'ny faritany atsimo ao zazakely mbola la desetana fa réserveny zala amina omby fito zany fomba ka vanao ngaviavy de manome omby zazakely mbola setana de fa misy tombony
Zay mameo bebe zany mahazo sasany manota roapolo. Zanao za zay jusqu'à 18 ans avy manao misy zato. Tegna zany ohatra misy. Dia lasa tsy samsafidiny izy, tsy nahazo le olo tegna tiany izy. Satria omby fangazeky io, nahazo manana verinao ka le agnary omby keo re babata. Dia miantso fa manao mivona, da tiako io. Tsy manamoriko. Zay da niakidikidy toa. Dia lasa gnino vatin'le zaza. Noho n'ino fitiavam-bola. Betsaka zavatra ohatran'izany rehefa. Dia rehefa tsy ny raharaha mihitsy Eli Gehazi teto. Zay azahoany vola ihany no tao an-tsaina. Tsy nahoany na atanjon'olo boka iasarako foana tony ihany, atanjo foana rin to. Maro n'olo mandenga. Tsy vitsy n'olo manimba fiainan'olona mihitsy mba azahoana vola. Ao mory avy amin'ny tsara velatsika mba azo vola. Rehefa nisy namosotra menaka tombon Jesosy, dia mody miteny Jodasy, vola ray mpaty tsy tokony havadika sifra ve io? Eo mena olo mahantra. Ny tegna maro nefa tsy nisy azony nangalarana satria lasa tamin'ny tombon Jesosy daholo le raha. Ndre moa karaha navadiky sifra dia tsy maintsy ingana madikena ny sifra, dia tsy maintsy fa nisy 700 000 tagnaty posiny tamin'ny kely. Tsy maintsy fa nisy fausse facture dia nagnadary ako. Na loro ndraiky vidiny raha iba izy. Tsy takao chinois fa posiny io ampahany. Tsy nafaka nananao ny mikimakiny izy dia modèle nagnindra namidy namegna olo sahira nanino. Fa izy efa tianaritra. Tsisy nangalarana. Satria le zavatra valera be ny atsara be latsiny afa. Talohan'io rehefa nga Jodasy dia mpangalatra tsotra fa tety dia tegna nanaiky nametana mba hamonogna ran'olona maro ilivre an Jesosy. Io zany rehefa ny zavatra anankiray ota ataonao androany, mety possible ota kely fahitanao anazy. Fa raha io tsy mety ajanonao, ivadika efa fambaraka ary lasa fahafatesany efa. Raha io tsy anatralitra nataon'ny Jodasy io tsy mety rety ny afara anatony tegna. Fa noho izy lasa fahazara dia niafarana ambozo nanefa. Anao mety mieritreritra androany, za ne tsisy mafana, za tsisy mahita, ty raha ataoko ty neny mandeha tsara. Ho avy fotoana misy farany raha jiany. Na iny tompony. Izy koa takety dia desina seky nataony ire. Raha tsy ekiny. Tsarova ozy fa misy farany raha jiaby. Maro avana ny olona tsy mandinika an'izany fa variana fotsiny alefako fiaina ataoko zay tiako atao, misy farany raha jiaby. Ino nefa ny tegna fototra problème fitiavam-bola. Fitiavam-bola. Ary misy fotoana ny teny taminao teto hoe anao zany nahita takeo angambany maro izy koa mba katikataka le moa tsara mba voranana ny tegna. Rehefa nanomboka nandeha fagnamboarana fiangonana io, erany teo erany teo. Ary betsaka tamin'ireny namidy. Zay olo miditra atao kokoa dia miteny tonga mba tiako lesy tomobilina ity. Tian'izalahy izy. Vidi oarke satria anintsika dalina marina. Ndeha koa izy koa ohatrany metimety aminao tomobilinao raiky ty. Vidi oarke. Ataovy ary lasa daholo. Lasa. Antegna ndoky mahita ananjy disin'olo hoe fagnaty fonao koa zalahy io ategna. Da iny tompony ianao. Amen. Ndo rehefa mba iova, ndo mba samy ndray décision. Raha sendra misy zavatra nakasikasika anao teo mitovy amin'ny toetrany Gehazi na mitovy amin'ny toetrany Jodasy, fotoana mbola tsy tara androany. Mandresa décision mangataka fanamasina, mioeza fanamasina hoe mba tsy tafiditra anatin'ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Mitahiny tompany ianao. Iara-itsanganytsika ivavaka. No mba ivavaka zasy ianao isofin'Andriamanitra ny amin'izany teny zany ary mangatah ianao ny herin'ny fanamasina mpatanjaka anao ampijoro anao an-trano mba tsy tafiditra anatin'ny fandraky ny fitiavam-bola ny fiainanao. Asanatony feonao iara ivavaka tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ankalazana ianao.
Misaotra tompo mbola nafahana mianatra an'izany lesona izany. Misaotra mbola nafahana nandray fampianarana taminao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahasoavanao izay mampandresy anay isanandro nao anatin'ny ady ary izay omenao anay foana ny fahalalana. Mangataka aminao ma Jesosy ianao ny hariva ary mandray ny hery sy fahefana manapatapaka ny ozona rehetra. Indrindra tompo karazana ozona novany avy any amin'ny razambe tamin'ny ray aman-dreny navokatra ny zavatra nataonay. Ambaranay fatapaka amin'ny anarana Jesosy zany. Ampio zay Jesosy any mba hiaro anaty fitiavam-bolo. Ampio zay tompo mba hitombo anatinay ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fatahorana an'Andriamanitra. Omeo hery ny tsirairay avy mba ahafahany mandresy ny fahotana, mba ahafahany mampitsaka ny fahazarana azy. Misaotra tompo mankasitraka anay amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana vetivetsika. Mino fa nandresy ianao, mino fa nahazo lesona ianao ao anatina tenin'Andriamanitra revana misy fiainana. Raha tena niraisinao iny hivadika fiainanao. Amen. Misaotra antsika rehetrarehetra nahatatra amin'ny farany.